Tenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Samuela voalohany toko 7:7 andiny soratra masina fandre na koa fampiasan'ny ankamaroan'ny mpino kristiany io ankanany afatra an'io io. Araky ny fizotry ny tantara dia tsy Samuela zaza akory no nampiasa voalohany izany teny izany fa i Eli na i Eli mpaminany. Niarana toro tao amin'ny tempoly izy mianakireo ary niantso an'i Samuela ny tompo raha vao hadiva araina ny andro. Isaky ny miantso anefa Andriamanitra dia noheverin'i Samuela fa i Eli no niantso azy. I Samuela tsy mbola nahalala ny tompo satria tsy mbola nitenenany mivantana. I Eli kosa rehefa nafantatra fa Andriamanitra izany miantso izany dia notolorany hevitra Samuela hoe ndeha miverina matory fa raha toa ka mbola misy miantso anao dia valio hoe mitenena tompo fa miaino ny mpanomponao. Anisan'ny lesona tsotra azontsika raisina avy amin'izao tantara izao ny mahazava-dehibe ny fananana ray aman-dreny ara-panahy na koa zoky ara-panahy izay tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Izy ireny dia manana andraikitra amin'ny fanoroan-kevitra mba azona mitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny teniny. Andriamanitra tefeo izahay mba tsy avy navikevitra ary tario amin'ny fahaiza-miaina. Amen.